masatra sika tily asa fatratra. aoka hivavaka isika rehetra dia mbola misaotra anao indray zay ry Tompoandriamanitra eo fa nahazo ity fotoana maminay ity indray enona ny teninao dia mangataka aminao izay ataovy mazoto mivavaka aminao mandrakariva sy mamaky ny teninao hafa nay miady amin'ny fahavalonay de ndevoly izany dia mamindrafo aminay noho ny fahotana izay nataonay ry Jesosy eo amin'ny anaranao naovana zavavaka izany, amen. Ry sekolilady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny soratra masina voalahatra ho torina amin'izao alahady fahatelo amby roapolo manaraka ny trinité zao de araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matthieu. Matthieu toko faharoa amby roapolo andiny fadimy amby folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Matthieu toko fadimy amby folo andiny faharoa amby roapolo. Matthieu toko faharoa amby roapolo andiny fadimy amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Toy izao no fivakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tam'izay dia lasa ny fariseo ka niarany saina mba amandrika azy amin'ny teniny. De naniraka amin'ny mpianany mba amin'ny Herodiana ankeo aminy izy ka nanao hoe: "Mpianatro, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra ary tsy mana olona satria tsy mba mizaha davan'olona. Kilazanay ary zay hevitrao, mo mety va ny mandoha vola hetra ho an'i Kaisara sa tsia?" Fa Jesosy nalala faratsiny de nanao hoe: "Nahoana ny makafanahy ianareo ary mpiatsara velatsia? Asa hoy amin'ny faratsakely fandoa amin'ny hetra." De nitondrany denaria izy. Ary hoy Jesosy taminy: "Aniza ity sary sy soratra ity?" Hoy izy taminy: "Any Kaisara." De hoy Jesosy taminy: "Alohavan'ny Kaisara zay any Kaisara ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra." Ary noho nare izany izy de gaga ary de nandao azy ka lasa nandeha. Amen. Ny fariseo zay mpitondra fivavahana tam'izany dia maka halan'i Jesosy fatratra. De ny zavatra nataony teto dia namandrika azy. Nanontany izy hoe mety ve mandoha vola hetra ho an'i Kaisara sa tsy? Kaisara zay lehibe ny fanjakana Romanina zay nanjanaka ny Jiosy tam'izany fotoana zany. Ka raha mamaly Jesosy hoe mety, de hoy izy zareo hoe enao kay miray pitsokombakomba amin'ny Romanina nefa mampijaly atsika ireo. De raha mamaly ndray Jesosy hoe tsy mety. De satria nisy Herodiana nanaraka anazy teo dia ho nampangainy hoe ay ianao zany mpikomy amin'ny fanjakana Romanina zany hoe ninona tokony ataon'ny valiteny Jesosy teo dia tratra izy. Saingy zao Jesosy de Andriamanitra, tsy azo fandrimpandriana zany. De inona navaliny? Alohavy an'i Kaisara zay an'i Kaisara ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Satria zao le vola nangatahany iny de misy sarany Kaisara. De zavatra tsy maintsy nampiasaina teo amin'ny fanjakana izany vola izany. De ny tiany Jesosy ambara eto de izao: maneke ny fanjakana misy, kanefa de izao tsy atao ambanin-javatra ny fanekena an'Andriamanitra. Dito fa firy zay? Misy mahay ve? Dito fa efatra zay indrindra. Ajaina mandrakariva ny manam-pahefana, na eo amin'ny resaka fanjakana, na eo amin'ny resaka fiangonana, na ny ampianarana, ajaina foana manam-pahefana. Zay nampianarana antsika ry sekolady malala, tazomina trany izay fahendrena izay. Zany hoe zany, mila isika miaina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, mila mahay ireo tenin'Andriamanitra zay ampianarana antsika any amin'ny sekolalahady any isika, ary mila koa mitolona amin'ny vavaka mandrakariva. Fa rehefa sady miaina ny tenin'Andriamanitra isika, mamaky izany ary mitolona am-bavaka mandrakariva, dia tsy avita ninina amintsika ny devoly. Am'izao fotoana izao dia ao anatin'ny isan-taona ny toby ambobao isika. Misy olona marobe mamonjy azy any ray aman-drenareo zao mety makany am'izao fotoana izao. De zao amin'ireny de mazoto ny olona makany satria manovo aim-panahy izy, manovo hery izy. Misy fampianarany sy toriteny marobe any dia lasa mahazo hery izy iadina amin'ny devoly. De zay koa ny tokony ataontsika, na de tsy mandomo ny isan-taona ary isika mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Nanao fanadinana zao tsika tamin'ny maraina teo. Sarotra samora?
Ye, misy miteny hoe mora, misy miteny hoe satra. Fa izao tsy atao tsenjery fotsiny reny a. Fa mila iainana mandrakariva. Fa mety misy fotoantsika ho tratra tahaka an' Jesosy tahaka an'ity koa, misy mamandrika. De inona nataontsika amin'izay fotoan'izay? Mety misy miteny zao hoe aiza ho aiza anatin'ny baiboly misy hoe teraka 25 décembre Jesosy. De raha ozy tsika hoe tsy ao anaty baiboly zany, de ozy izy zareo hoe nareo kay mamorona, manaonao foana. De raha ozy tsika hoe ao anatin'izany, de tratra koa tsika hoe mandainga satria tsy misy an'izany tokoa ato. Fa izao ny aza malina anazy de zao hoe tsy ny daty ny zava-dehibe fa ny fankalazana ny natongavan' Jesosy teto an-tany hamonjy atsika. Ny ahafahantsika mamaly tahaka an'izany de amin'ny alalan'ny fiainana ny ten'Andriamanitra ihany. Raha izany zao mivalentsika de tonga de izy ny ay tena tsy zava-dehibe tokoa le daty. Raha ohatra hoe tena hoe manaiky tokoa moa izy mozava, fa misy moa de tsy manaiky foana. Fa raha ohatra mitolona mambavaka sy miaina ny ten'Andriamanitra mandrakariva isika, de hita foana zay anoherana ny devoly. Ny fahasavan'i Jesosy Kristy momba fitiavan'Andriamanitra ray anifiraisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. De misaotra anao indray zahay noho izany teninao zany ry Tompo. Ataovy mazoto miaina izany ten'Andriamanitra izany mandrakariva izahay, ahafahany miady amin'ilay fahavalonay de ny devoly izany. Voninahitry naranao ihany zavavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné, ce merveilleux moment afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 23e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 22, verset 15 au verset 22. Matthieu chapitre 22, verset 15 au verset 22, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens alors tenirent conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus: « Maître, nous savons que tu dis la vérité. Tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les gens, car tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ?» Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors: « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Et Jésus leur demanda: « Ce visage et ce nom gravé ici, de qui sont-ils » ? « De l'empereur, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit: « Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et payez à Dieu ce qui lui appartient. » Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Amen. Les pharisiens, dirigeants de l'Église au temps de Jésus, détestaient Jésus. Parce que Jésus connaissait l'Écriture sainte mieux que eux, et les gens écoutaient beaucoup plus Jésus que les pharisiens. Alors ils ont décidé de lui tendre un piège en lui posant une question difficile. Ils lui ont demandé s'il fallait payer des impôts à l'empereur romain. Vous savez très bien que les Romains ont colonisé la Palestine au temps de Jésus. Alors ils détestaient les Romains. C'est une question piège. Car si Jésus répond « oui, vous pouvez payer », alors cela voudra dire que Jésus est deux mèches au camp avec les Romains. Il serait du parti des Romains, quoi. Si Jésus répondait qu'il ne faut pas payer, il serait contre, il le dénoncerait aux Hérodiens qui étaient avec eux. Donc, quoi que Jésus réponde, il serait peut-être arrêté ou mal vu aux yeux de tous ceux qui l'écoutaient. Mais Jésus est Dieu. On ne peut pas le piéger. Il connaît très bien l'Écriture sainte. Qu'est-ce qu'il a dit? Payez à l'empereur ce qui lui appartient et payez à Dieu ce qui lui appartient. C'est-à-dire, on devra toujours respecter
l'autorité sur terre, tout en respectant l'autorité de Dieu. C'est combien, quel commandement? Combien? Le 4e, exactement. Le 4e commandement nous dit de respecter pas seulement nos parents, mais toute personne qui ont autorité sur nous, que ce soit au travail, à l'école, les agents de l'État, ou encore à l'église. Même s'ils ont des défauts, le 4e commandement nous conseille toujours de les respecter. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous écoutons ardemment la parole de Dieu, nous prions sans cesse, autant que nous le pouvons, le démon ne pourra rien contre nous. Actuellement, à Mbouibo, vous savez très bien qu'il y a une grande réunion. Vos parents sont peut-être là-bas, ça se fait tous les ans. Ils vont là-bas pour puiser de l'énergie spirituelle afin de réussir dans notre combat contre le démon. Car il y a beaucoup d'enseignements bibliques là-bas, il y a beaucoup de prédications et ils peuvent avoir assez d'énergie, assez de force pour lutter contre le mal. Donc nous aussi, nous devrons faire de même. Même si vous n'avez pas dans ces genres d'endroits-là, il faut toujours bien étudier la parole de Dieu et prier autant que possible. On a fait l'examen ce matin. C'était facile ou difficile? Certains disent difficile, certains disent facile. Mais le plus important, c'est de vivre, de pratiquer la parole de Dieu. Pas seulement de les connaître par cœur, mais de vivre la parole de Dieu. Car si nous vivons, si nous mettons en pratique la parole de Dieu et que nous prions autant que possible, nous pourrons bien tenir tête devant le démon. Noël approche. Certains de nos amis peuvent nous poser des questions du genre de Jésus. Et même si on n'est pas Jésus, on pourrait répondre comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous donnera la force de répondre, car nous avons le Saint-Esprit qui nous guide à chaque fois. Nos amis peuvent peut-être nous dire, où est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jésus est né le 25 décembre? C'est un piège. Hein? Si nous répondons, ce n'est pas dans la Bible, alors ils vont dire, oh, mais vous inventez, alors c'est pas quelque chose dans la Bible, vous faites n'importe quoi. Et si on leur répond, oui, c'est dans la Bible, et ils vont nous dire, alors montrez ça, alors on ne le sait même pas. Ce qu'il faut répondre dans ce genre de cas, c'est que ce n'est pas la date qui est importante, que ce soit le 25 décembre, ou 26, ou 24, ou 25, ou n'importe quelle date, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Lui, Dieu qui s'est fait homme afin de nous sauver. Voilà important. C'est pas la date, mais le fait de célébrer la naissance de Dieu, la naissance de Jésus. Donc, soyez toujours ardents dans l'étude de l'Écriture sainte et dans vos prières. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette Écriture sainte que tu nous as donnée aujourd'hui. Aide-nous à toujours vouloir étudier ta parole et à être ardents dans nos prières, pas seulement dans nos problèmes, mais à tout ce dont nous faisons. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et bénis-nous dans notre combat contre le mal. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Nanchuayanao mba itory teny soa mafaly mba hanapaka ireo gadra tena ngory sy mijaly kanenina sy bebaka amira tsy fanaony Nanchuayanao Dekeko Jesuso Nanchuayanao mba itory teny soa mafaly mba hanafaka ireo gadra tena ngory sy mijaly kanenina sy bebaka amira tsy fanaony Nanchuayanao Dekeko Jesuso Elohizamhay Tompo manambara ifilazasana kalefufanaina napenu ilayazafana maupakatule tenina naiteshasare amina naiyasa sitanjina ireujina Reo zavaboary ny tontolo iainanay komba omady Kiro minanao no anangana anorina fenambaovao ka otretrika sy iaina mba ho velona finaritra Voninahitra hoanao Jesuso Reo zavaboary ny tontolo iainanay komba omady ireo minanao no anangana anorina fiainam-baovao ka otretrika sy iaina mba ho velona finaritra voninahitra hoanao Jesuso Elohizamhay Tompo manambara ifilazasana kalefufanaina napenu ilayazafana maupakatule tenina naiteshasare amina naiyasa sitanjina ireujina Elohizamhay Tompo manambara ifilazasana kalefufanaina napenu ilayazafana maupakatule tenina naiteshasare amina naiyasa sitanjina ireujina Naiyasa
Radio Teny Fiainana FM 91.2. Rindra marobe naiza toerana haly le fireny tsy natao mba hakivy anao mbola be reo tsy nandre ny filazantsara re ko metezy anao ijoro hitaonazy reo marobe naiza toerana haly le fireny tsy natao mba hakivy anao mbola be reo tsy nandre ny filazantsara re ko metezy anao ijoro hitaonazy Sisi ulunana, chinu chinunana, nuria tanura anau, famputunga fianara, wani minyana, amini fideni si fitunja kenala. Sisi ulunana, chinu chinunana, dunia tanura anau, famputunga fianara, wani minyana, amini finuna sini fitiavana. Fitsapana mahamba toronaika mampitraky zany fo tsy fanahy na mavesatra toko mampiondrik'aino azakivy fany tomponao nonjereo aoka tsisy ulunana, chinu chinunana, dunia tanura anau, famputunga fianara, wani minyana, amini fideni si fitunja kenala. Sisi ulunana, chinu chinunana, dunia tanura anau, famputunga fianara, wani minyana, amini finuna sini fitiavana.
zavaboary tomitony ny foko ndraindra ireo ataoko sary. Kanadia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2.
hitay anao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4 hatramin'ny 4. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. eny re bebea Raisitsika amin'ny marin-drefy raika amby 7 teboka 10 megahertz zany a. misaotra ary